Allô, miarabantsika tompoko ô. Io, paster ihany ty ô. Io, ino ah, saika tsy manelingelina anao akory? Aha. Tsinotsinona akory havana fa saika hiresaka momba ny am'fivorintsika amin'ny sabotsy e. Maro ny zavatra hodinihana, ny fanitarana ny fiangonana, eo am'fivoriana diakona io. De saika am'tany aho hoe afaky nareo mivady a? Edre! Tena isaorana ianao rangahy, isaorana ianao satria fantatro ny andraikitra lehibe zay anananao amin'ny firenena. Ny olo antsanareo to mantsy tena azo lazaina hoe haren'ny firenena ary haren'ny fiangonana. Ny olo antsanareo to natao hoe reharehan'ny fiangonana. Ny olona nge rangahy ty rehefa ataon'Andriamanitra lasa lavitra am'fitahiana e, de lasa fitahiana ho an'ny hafa. Ary nareo tena lasa fitahiana ho an'ny fiangonana. Zay mihitsy. Afaky nareo mivady? Tena misaotra betsaka satria tena mahafoy fotoana, mahafoy aina, fantatro ho an'ny andraikitrao am'firenena, fantatro tsara mihitsy. Fa de tena hoe honerin'Andriamanitra avozato hoe ny zavatra laninareo rangahy. Tena marina zany. Tena tsy manelingelina mihitsy paster marina tsy manelingelina mihitsy marina mafy. Eno ahy. Fa ny antsika ndray paster de zao tena raha vao resaka hoe asan'Andriamanitra de oka aloha tena tonga de aleo ajanona daholo ny zavatra rehetra aho zay mihitsy. Aza matahotra ianao fa tsisy manelingelina velively. Fa zao paster, misy zavatra ohatra manitikitika ny saiko ihany ty paster. Hitanao misy namako zay mantsy. Tena niova be izy. Tsy haiko aloha fa tena zao ohatran'ny tena tsy etỳ tany tsony kosa aloha zareo e. Tena ohatran'ny tena niova be niaraka zay taloha samy mpisotrosotro eny, samy mpiteniteny ratsy eny, fa tena niova be le raha namana. De tena ohatran'ny tonga saina be satria lazaiko anao fa tsy atao maso ny madama. Na resaka vehivavy ary tena hainao ihany paster. Zao oka aloha ety ambony ty tany ty nge paster sa miloloha lanitra tsy maintsy lena, mandy tany tsy maintsy solafaka. Sao anao sy anao tena ka zay mihitsy fa le raha namana niova be va ny zavatra ny fiainany ray manontolo fa misy zavatra nanitikitika azy satria zao tena mitovy amin'ny fantatrao dadanay igny. Izy koa tena niova be mihitsy fa dadanay aloha tena lasa amina sekta tsy fantatro tsy haiko tsy fantatro mihitsy satria tena tsy fantatro fa lasa tena masina be tsy fantatro zany ohatran'ny tsy ety ambony tany tsony zareo zay ny tena problema. Fa ny zavatra mampanitikitika ny saiko ihany satria zao no tena teneniny ahy hoe tena hitanao tena niresaka hoe fianam-pahamasinana hony fanafahan'i Jesosy amin'ny ota de ohatran'ny tonga de mieritreritra aho tena fahalerony zany tena tsy manota tsony mihitsy tena lasa anjely zany de ahoana mba hevitrao paster amin'izy fa tena oka kely aloha ravana andraso aloha aleo tonga de hodiniatsika amin'ny atsipiriany zavatra lazaina. Za maiky ianao fa ny zavatra nyteneniny olo voalohany de hoe novonjen'i Jesosy izy de novain'i Jesosy ny fiainany. Oka aloha voalohany aloha ny antsika i Jesoa raha vao miteny izy hoe Jesosy de efa tsy ao anatin'ny hevitritsika zany ny antsika Jesoa. Zavatra voalohany zay. Zavatra faharoa de zao raha resaka fahamasinana zany ry anaka de zao i Jesoa no manamasina antsika araka ny voalazanao teo de hoe mpanota daholo isika ary tena voalaza ny ten'Andriamanitra mihitsy zany. Ny ten'Andriamanitra anaka de milaza fa mpandainga ireo zay milaza fa tsy manana ota. Ka ny momba ny zavatra ota zay de efa vitan'i Jesoa ny zavatra rehetrarehetra. Aza mivaky loha am'zany nao ravana.
efa vitan' Jesosy daholo ny zavatra rehetra ary tsy misy zavatra hafa ataonao. Ary raha ohatra ka ny resaka pirofo amin'ny fisian'ny fiasan'Andriamanitra amin'ny fiainanao de pirofo mivaingana mitohaka am'tendan'ireo fitahiana miopampana zay ananinao reo. Jereo ny fiainanao tena modely amin'ny fiarahamonina. Andriamanitra ny manandratra ny olony. Zay mihitsy aoka tsisy anameloka. Zany ny zavatra lazain'ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy fahanamelohana ho an'izay eo amin'ny Kristy. Aza vela misy manameloka anao, matokisa ianao. Zaho no mpitandrina. Nanao ny fianarana rehetra momba ny fitandremana ny olon'Andriamanitra. Ka tandremo tsara anaka satria betsaka de betsaka amin'izao fotoana izao ny fiangonana mipoitra etseroa, ny sekta maro zay mipoitra etseroa, mitondra hafatra mampatahotra ny olona, mitondra ny hafatra zay tsy misy ny fitiavan'Andriamanitra fa de ny ampatahotra ny olona ny zava-dehibe. Tsy am'zany antsika. Isika manana ny fiangonantsika, manana ny foibentsika, manana ny mpitory-tenitsika. Aza miaino etseroa zany ianao, manjary ho lasa ho atopatopan'ny onjy ianao. Misy antony ianao moa toy zay nanao ny fianarana manokana momba an'io anaka e. Zay mihitsy. Ary zao no zazaiko anao, raha momba ny fiainana kristianina, vita batisa ianao, mpandray fanasan'ny tompo ianao, diakonina ianao, ary tsy vitan'izany fa manao asa lehibe ao amin'ny fiangonana ianao, manana ny andraikitra lehibe ao amin'ny fiangonana ianao. Zany rehetrarehetra zany anaka dia pirofo mivaingana fa ao am' Jesosy ianao. Ka zay ho any lazaiko eo amin'ny pastera mihitsy zahay. Zany zavatra lazaiko ny dadanay zany. Zany zavatra lazaiko ny dadanay hoe io aloha io resaka io de zao. Misy amin'ny pastera napetraka manokana andinika an'io tenin'Andriamanitra fa tsy n'importe qui akory de ry zalahy lasa pastera alohan'ny pastera. Zay ny tena problema. Zay le ary zay ny zavatra nolazaiko azy. Zay mpanota de manaikitra ohatry zay mpanotako. Zay tsy mieritreritra tenanay ho anjely. Fa tena afaka ia pastera satria na izany ary somary hainao ihany fa somary lasalasa ihany ny fisainako hoe tena ahoana ny fandehan'ity zavatra ty. Fa tena nazava vao niresahanao tonga de mazava be. Onka tonga de tena vitsy zany amin'iny tsisy olana. Fa lazaiko anao ny amin'ny lahady andray azafady ny amin'ny sabotsy de zao ho avy zay mivady. Ary momba an'io fanitarana io aza matahatra ianao. Io ndray tena hoe tena ho avy tsika amin'ny angady sy ny arona pastera. Ho avy tsika e fantatrao ihany. Aza matahotra ianao fa vitatsika tsara io. Tsika tsy ambaka ny fiangonana ary amin'ny sisiny ary zavatra tsika aza matahotra ianao. Ataotsika mijoalajoala mahitsiny atsika. Zalahy sekta reny ary jereo misy tena ny atsika ndray ataotsika amboniny zay pastera. Aza matahotra ianao matokisa atsika e. Aza matahotra. Fa tena tsy maintsy misy fivoriana afantatrao ihany amin'ity adidy sy ny andraikitra ity fa aza matahotra pastera. Amin'ny sabotsy zany mifankahita e. Ekeny e. Okay. Zavatra ray fotsiny no teneniko aminao farany anaka de zao hoe tany mafy zay anananao mba tsisy hakka ny satroboninahitra ao. Aza miovaova finoana fa ny finoantsika de arak'izay efa nampianarina antsika, araky ny fomba antsika zay ny tany aloha efa nahita an'izany rehetrarehetra zany. Ka raha misy milaza aminao n'iny, raha misy zavatra tsy azonao, manatona ho azavaiko aminao momba azy. Aza mihaino etseroa fa za inoana. Ary tsy vitan'izay fa nivory ny fisampana fifoazana maly de tapaka atao fa hotokana mpiandra nareo mivady. Eny moa, hotokana antso ny tompo ny anaovana mpiandry anareo mivady. Ka dia miomana anaka fa ho avy ny fanofanana
fa tena mendrika otokanina mpiandro nareo mivady eo mandrabeona pastera eo alala tsy mijanona mihitsy ty finday ty tsy mijanona mihitsy ty finday ty dada nday ty rahabainina raisina sady tsy raisina ty fandehan-drabainina ty io nge zao de resaka masina be ote tsisy afaty zany ny mesaziny rahabainina loranga raisina ihany rabainina allo manao nareo mbola tsy niakatra velona any an-data kory eno zay mbola ty ambony tany ety andro dada zay mpanoty mivavao anay mpanota rehefa manino nareo masina be to de mivavao anay mpanota de eno anako eny tsy mbola anaka tsy mbola niakatra tsy mbola fa manantena sady mivona lalandava fa tsy fantatra zay viny Jesosy zanako tsy fantatro misy rovina isan'andro de mangataka amin'ny mba hovony isan'andro eno tsy maninona anaka tsy maninona fa miandry ahy eno zanako ny tena netsokanao anaka de zao rainao ary malagasy fantatro ny fiainanao fantatro tsara ny zavatra ataonao ny fitondrana mpendraikitra ny fitondrana ianao kristianina ianao ary tena tsoroko aminao fa raha tsy Andriamanitra nametraka anao teo amin'ny toerana io tsy tafapetraka teo ianao zanako zao fotsiny miangavy ianao anaka jereo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra ny tsy mety ataonao mbola ho adinina aminao ny tsirariny atao fantatro ny anako ny tsirariny ataonao ny fanambakana ataonao amin'ny vahoaka fantatro rainao ary fantatro ny fiainanao mandalo ange zanako ny eto tany mandalo ny eto tany io fiara misarikefatra nananao katikaty fiara katikaty misarikefatra ny atsoko azy aloha tsy hitako zay tsona azy amin'ny teny gasy io fiara io villa be anao trano be anao io ireo vola be anao any amin'ny banka reo tsisy hoentinao reo zanako rehefa mandehanao tsy misy ary zay tonga any za mbola tsy tany ambony tany fa fantatro voalazo amin'ny tenin'Andriamanitra zany zay tonga any de te hiverina ty daholy anomotra ny tsy mety rehetrarehetra natao saingy tara loatra zanako mbola tiany Jesosy ianao matoa mbola velany miresaka amiko ka zao neritady oka aloha zao ny problème anareo mpivavaka be tony de zao nareo tsy miaina eto ambony tany tsony fa tena tonga de zay resahana rehetra de Jesosy daholo fisy tinga dada marina misy eo fotoana andanana any am-piangonana fa mba misy koa fotoana iainana dada de fa tsy de Jesosy fa nava mihodina Jesosy za aloha te io fivavahana io raha atao be loatra io lasa mitapy amin'io nareo tena marina zany tena eno ny zavatra faharoa de zao zanako hitapoko hitapirenena ny fanitsakitsahanao ny vadinao sangy efa lasa lamody moa le izy aty amintsika de tsy mampaninona ny olona tsony satria efa lasa fiainan'ny malagasy maro nefa tsika rehetrarehetra zanako de mitonona kristianina daholo tsika menaka zao ny teneniko anao zanako tsy manameloko anao mihitsy ako fa miteny fotsiny nandalo teo nanitsakitsaka ny reninareo fa saingy mbola namindran Jesosy fo ny bebaka tanteraka ary tena tsoroko aminao zanako fa ny ainako zany hoe raha Kristiny manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo satria tena na ny misaina ny zavatra nataoko taloha ary de marikoriko fa efa nitomany teo anatrehan'i Jesosy ny bebaka tanteraka ary natao batisa ohatra nanaovana batisa an' Jesosy tena nafany tanteraka
nafany tanteraka fijoroana vavolombelona ataoko aminao anaka fa tsy mitsara tsy miteny hoe ny any marina fa fijoroana vavolombelona ataoko aminao. Zay nareo zay tsy misy afa-tsy mitsara fiainan'olo, tsy misy afa-tsy mikritika fiainana fa nareo zany tena tsy manotatsony tena anjely miaraba masina dada ray masiny tsy le ty zao fotsiny dada zao fotsiny teneniko anao tena voavy eo mahitsy ahako nyresaka tamin'ny pasteranay de tsoroko aminao fa nilaza izy hoe tena Jesoa ony tsy tonga hiatso ny marina fa ho anay mpanota mazava be zany. Andriamanitra fitiavana tonga de voabangony zany daholo ny zavatra rehetra. Zay koa nge mba mahay ihany koa fa sao de eritreretinareo fa nareo ihany no tena mahay ty zavatra ty dady. Zavatra fahatelo de zao mahavaky ny foko ny mahita anareo mirahalahy tsy mifampiditra trano tsony noho ny amin'ny resaka politika. Ny rahalahinao mpendraikitra ambony amitony atony hoe fiangonana zandriny tony ianao de kona manana andraikitra lehibe amin'ny fiangonanao ianao miteny hoe fiangonan-dehibe ny fiangonanareo zanako ny zava-dehibe hojereny Kristy amintsika any tsy zany rehetrarehetra zany tsy hoe aisytsika na aisytsika fa ny fiainantsika hoe misy any Kristy marina ve ny fiainantsika. Jereo ny tenin'Andriamanitra anaka fa raha tsy mifampiditra trano nareo de dinidinio amin'ny tenin'Andriamanitra hoe tianao ve ny rahalahinao sa mankahalazy ianao ihany afaka manontany an'izany, ianao ihany de mahafantatra an'izany. Okzay raha okzay moral makaleo be tena leo be zay tena leo be ny tenanay fa zao fotsiny okzay kristianina mandeha am-piangonana mamita ny adidiko ary tena hoe tena diakonina ary tena tsoroko aminao raisina mpiandro zay mivady atsoatsy mazava be zany tsy samy manana ny azy io atoviny anareo atonay ny anay ok zay dada fa tena rehefa mba miantso nge manaraka tena zay le resaka tsy mitovitrika de zay zay ok mandram-pionareo tapy zay io fivavahana io mitapy io raha vao be dosy Jesosy io manampina anao a Jesosy mitondra an'ireo zanako ireo a Jesosy tsy mendrika indrindra tompo hitanao koa tsy fantanterahako saingy ianao ihany no mahita ny fanafahana nataonao amin'ny fiainana tsy lasa anjely akory tompo fa kosa tena mahatsapa an'izany fanafahanao zany Jesosy efa miray aminao Jesosy Kristy io mivavaka tompo mangataka famelana aminao any tsy mety tamin'ny taizako an'ireo zanako ireo tsy te hanameloko azy ireo azy Jesosy satria mijery any koa ny andraikitra tao anatin'izany rehetrarehetra zany fa mitondra azy ireo kosa tompo ninona zavatra lazaiko tompo tsy ahakasika azy ireo zany raha tsy anao mikasika mangataka mitalao tompo mandohalika aminao a Jesosy fonjeo reo zanako ireo oetao amin'ny fiainana misy anao fiainana mandrakizay hitanao ny fanesoesona tompo hitanao Jesosy io ny zavatra rehetra lazain'ny vavany aza raisinao elony tompo nandalo teo ihany koa ary fantatrao ny fiainana fa mitalao a Jesosy mesahanao amin'ireo zanako ireo Jesosy mesahanao tsy avelako ianao Jesosy tsy avelako ianao Jesosy raha tsy manova an'ireo zanako ireo tsy avita ninona fa ianao Jesosy io no manova an'ireo zanako ireo tsy avelako ihany koa ianao raha tsy manova ny malagasy zay tena miaina tompo izahay rehetra miaina ao anatin'ny aratsina miaina ao anatin'ny fijangajangana zay lasa
zavatra tsy manaitra ny olona tsony amin'ny fiarahamonina, miaina ao anatin'ny tsobotra zay naiza le de tsy maintsy manome vola ary tonga de tsy misy tahitra intsony amin'izany satria zany lasa fomba anay malagasy. Miaina ao anatin'ny lainga, miaina ao anatin'ny fifankahalana noho ny resaka politika, noho ny resaka zavatra maro, ny aratsina maro to mitalao atombo vonjeo zahay malagasy tena hitodika aminao amin'ny fo, amin'ny asa, amin'ny fiainana ray manontolo fa tsy amin'ny vavany fotsiny. Tompo 7 isan-jatonay ny milaza tena ho kristianina daholo. Jesosy io matoky ianao, matoky atombo, matoky ianao a Jesosy, misaotra tompo. Allo, aizaraka amina oi zay efa eto azo, efa eto avy sapanana am'le bizina finarity le bizina efa eo amin'ny sapanana io tonga de afaka 10 minitra tonga rapiditsika ardata fa tsisy an'izany rapiditsika tonga de manodolo ny fika rehetrarehetra tsaza matahotra an'izany dominetsika daholo io fa za matahotra an'izany manareo faka itsika rapida be mihitsy tonga any afaka 10 minitra ok aiza tina raizy raha kamsa tena tsy ambony tany tsy mitera zany marina tena maty ela raha zany maty ela ka maty ary ahoana ty calme fotsiny ianao raha zany calme fotsiny tena bon aloha manana tsara ny fika rehetra fa tena manaona tompoka manaona Jesosy miaraba tompoka eny tompoka eny Jesosy le tiana anaranao zay ny tena na Jesosy ary tsy zay zava-dehibe fa ny fiainako ny fisinao amin'ny fiainako mazava tena mazava Jesosy mazava Jesosy mety daholo zany mazava tompo tonga de miditra ato andohatsika mihitsy zany za tonga deoko aloha tonga de tsoroko aminao za kristianina Jesosy kristianina tena tsy anjely akory fa tena nanana izy maha kristianina vita batisa ara-dalàna ako mpandray fanasan'ny tompo Jesosy diakonina tena vo niraty fivoriany diakona farany zao tonga aty zao de tena tonga de jafianiko anao mahitsy paster anay vo niteny mahitsy hoe tena tonga amin'izay mivady ny tena tonga de ho atao mpiandry tonga de tsoroko aminao daholo ny zavatra rehetra tonga de mazava be zany tena hoe kristianina tena raha kristianina de misy miendrika ny fibebahana sy ny filazantsara ny fiainako ka tena efa anontany saiko aminao tao nge le resaka tena momba ny tena hoe ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fiainako Jesosy tena hoe tena zay hoa manolotra be dia be ao amin'ny fitena sarotra be le ilaza tena kosa nge Jesosy sarotra be le hiteny fa ianao moa manontany zany de aloha tonga de tsoriko hoe tena tonga de manontany na tonga de tena amina million nameko amin'ny fiangonana de tena ny fotoanako ray manontolo tanao tena misy fivoriana zao fa tena vao hoe fivoriany diakona tonga de ajanoko daholo ny zavatra rehetrarehetra tena tonga de aloha tonga de tsoriko aminao daholo zany rehetrarehetra zany le fiovana amin'ny fiainako tena zay le nitenen'ny paster anay tena hoe
zay filazany azy moa hoe pirofo mitohaka amin'ny tenda mihitsy hoy zany hoe tena fitahina be. Aloha de tena misaotra, tena miakohaka aminao mahitsy aho. Tena atao amin'ny foko mahitsy zany Jesosy. Tena hoe mety kohaka aminao mahitsy aho amin'le fitahina be dia be namenao ahy. Tena hoe tena fitahina tsy ohatra be dia be azoko mikolikoly tsy fitahina akory. Tena zay indray tsy haiko. Zany tena maro. Le izy kosa ange Jesosy tena hoe tena eo amin'ny fitondrana zany tena zay mba tena mandalo eo ange tena olombelona ihany nge Jesosy, tena olombelona ihany fa zao zahako Jesosy kaloha. Zaho mba nizarako zalahy misy tonga de mihinana fa tsisy mihitsy makany ny vahoaka fa ny ahy tena sérieux zany. Tena tonga de tena tsoriko mihitsy hoe tena tonga de misy fanampiana makeo tsy makery aho. Ny ahy zany misy tena hoe mba misy bizina ataonay mba nirakamina de tena hoe iny de mba misy fa mba mahazo aho fa tena mizara kosa Jesosy. Tena mizara ho amin'ny mahantra ao am-piangonanay. Zany tonga de amiako amin'ny pasteranay de tonga de izy mandamina rehetra hoe tia malagasy tia makaroa misy fiangonana ao amin'ny misy mahandro ao amin'ny fiangonanay ao de tena tonga de makany le izy. De zay teneniko anao teo fanitarana tena hoe tena tonga de lasa ny daoniny amina million fa tsy manisa mihitsy aho. Manisa ihany aloha fa iainy fa tsy zany ny voany fikasika ny filazantsara fiainam-pamaritana zany. Zay le teneniny dada tena zao aho tena miteny aminao aho fa tena mandihy tany Jesosy, mandihy tany tsy maintsy lena ary miloloha lanitra tsy maintsy lavaka fa madika azafady mandihy tany aho tsy maintsy lavaka miloloha lanitra tsy maintsy lena. Tena fa mikorotana be ny lohako mikorotana be ny lohako Jesosy saky teny dokotera tena fa le izy nge Jesosy tena zao tena fa mikorotana be satria tena tonga saina zao aho vao tonga saina hoe tena tsy vazo zany teneniny dada sy le akamako tena lery tena niova tena alefanao daholo reny olo reny tony lakolosy tena marina zany. Mandinika ny tenin'Andriamanitra za kosa anie Jesosy tena zavatra nampianarina anay nge Jesosy tena hoe misy fiofanana amin'ny diakona de amin'ny fandray fanasana tombo misy tenin'Andriamanitra vitsivitsy ampianarina zany fa tsy hoe le hoe miaina mijery tena ny alo fandraisako azy Jesosy de tena hoe atao amin'ny paster reny tena tsy manana pastera fotsiny fa reny iny sakafom-panahy ka atoro-teny anefa isaky any am-piangonana tena za tena tsy miraikilady mihitsy aho Jesosy raha tsy hoe ndra an'le farany teo ndray misy bizina sy ny karazany fa ny problema de tena hoe lahady ihany aho zany no tena fa latsinainy hatramin'ny sabotsy ka zay nge le zay le niteneniko any dada hoe misy le fivavahana de mba misy koa le fiainana rehefa kristianina zany de tena hoe tena marina ihany le teneniko marina ihany le teneniny dada hoe tena Jesosy foana zany. Sarotra be kosa tena miteny aminao Jesosy fa tena sarotra zay no nahatonga anao miteny hoe entina ny lalana ary zay zany le hoe midira amin'ny vavahady eto mba misy fahatatro ihany nge le teny fa tena eto vao miverina atao tsaiko tela tena marina daholo sady teneninao zany Jesosy tena zao aho vao tena kopy mihitsy tena hoe tena marina zao tena mazava ay resaka fahotana Paoly niteny an'izany ve Paoly hoe tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatika. Fantatro iny teny iny henoko efa mitory-teny an'iny foana koa pastera kosa aloha tena mitory an'iny foana tena fa ohatrany tena
misavona fotsiny lezina indray Kristy atao anatiko ve afaka andeha mitaka ie tena za aloha tena namitaka amin'ny vadiko mihitsy tena zao jeto tsy mahafantatra ninina mihitsy fa naninona na de nakany am'zaninona ve tsy tena tsy haiko fa naninona le raza tena Jesosy tena manenina Jesosy tena manenina manenina Jesosy tena mifoko ray manontolo zao mazava be tena mazava be Jesosy tena tsisy fika tonga de mazava be zany fa zao tena azoko daholo ny zavatra rehetra Jesosy fa tena aloha iverina Jesosy tena ray andro fotsiny angatahako aminao za tsy mangataka herintaona na 10 taona ray andro fa tena tsoroko aminao onerako daholo rangahy onerako daholo le kolokolo rehetra reo katikaty rabeako tena tonga de tena meko tena tsy tranoko amisiko de meko manitra Jesosy tena tsy azoko daholo ny zavatra ary tsy vitan'izany fa tena itory fa tena rehefa tonga aty ambony aty tsy ohatrony pasteur na tsy ohatrony mon-père na tsy ohatrony ny apôtre na iza na profeta na iza tsisy olona tsony ianao rery sisa ny tonga de mijoro tena azoko tena sérieux zany azoko tena aloha tonga de andeha ry Anjela oeto ry Anjela tena ray Jesosy tena aza atao an'izany izy tena tsy tara loatra zany Jesosy tena tsy fantatro akory atao am'izay Jesosy tena mifona tena mifona tena nofy any misaotra Jesosy mbola velona misaotra Jesosy dada mifona dada mifona tsy nalala dada mifona fantatro fa mamela ianao fa mifona zao vao azoko ny atao hoe fibebahana zao vao azoko ny atao hoe tsy izaho tsy ny velona fa Kristy ny velona ao anatiko tsy fantatro zay apitsiko dada fa mino tsy te hiaina an'izay niainako tany ambony tany zay dada mbola nanao fahagagana tamiko Jesosy tena tao anaty nofony nampahitany ny zavatra rehetrarehetra niainako misaotra an' Jesosy dada misaotra an' Jesosy marina daholo lazainy dada fa mino afanafahany Jesosy tamin'ny fahotany dada tsisy tena mino dada aza matahotra ianao tsy teny betsaka ampianarin' Jesosy tsy teny betsaka tsony tsy teny betsaka tsy maninona reo arena aza matahotra dada tsy mifikitra amin'ireo tsony fantatra daholo hoe iza ny nalaiko tamin'ny tsirariny iza efa niantsony rahalahiko aza matahotra ianao nifona tamin'ny nandoalika teo anatrehany engany kasihan Jesosy koa izy tena marina lazainy dada tadidiny dada ny teny hoe zay tonga any ambony any de te hiverina dada na may be le afo tao aoriana tena na may tena tsy te hiaina an'izany tsy te hiaina tena mangoritsina tena mibebaka fantatro fa Jesosy Kristy ihany raha vao misaraka aminy de tsy havita ninina fantatro fa tsy lasa anjely fantatro zany dada fantatro daholo zany
ary fantatro fa mila mandinika ny tenin'Andriamanitra, mila mivavaka, manana ny fanahy masina zay nalefa ny tompo anazava, tsy ankina amin'ny pastera koa, tsy ankina amin'izaniza fa Jesosy Kristy ny ankinako. Fantatro fanampiana apetraka Andriamanitra daholo ny rehetrarehetra naiza ametrahany. Fantatro zany dada, zao vo azoko daholo ny zavatra rehetra ny teneninao. Sotra dada, sotra Jesosy, sotra Jesosy, sotra fa mpamindra fo ianao. Zao vo azoko ny atao hoe fahasoavana, fa tena tsisy tongatonga foana zany, tsisy zavatra tongatonga foana. Zao vo azoko koa hoe ety ny lalana, miditra amin'ny vavahady ety. Tena nieritreritra hoe de mandeha am'izao vita amin'ny famonjena de afaka milona ao anatin'ny fahotana. Tsy zany le izy, tsy zany le izy. Ary Jesosy igny efa miteny amin'ny zavatra rehetra, miteny. Atsika tsy mihaino hoe tsy nihaino ahy, tsy nihaino ahy. Fa tena mihaino aho zao dada, mihaino aho zao dada. Sotra, 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 sotra an Jesosy, sotra an Jesosy, sotra an Jesosy. Vita batisa. Vita batisa. Fantatro dada izy nanao batisa. Le namako, le namako. Tsy paster izy, tsinotsinona izy. Fa mankatony tenin'ny tompo fotsiny izy, ataovy mpianatra ny firenena rehetra ary manaova batisa azy amin'ny anarany lasa. Tsotra be. Tsy manontany tena, tsy miady hevitra. Fa zay fotsiny nanaika satria zay ny fandresen-dahatra napetraka Jesosy tao anaty de manaika. Fantatro zany dada, fantatro zany. Zay aza matahotra dada, tsy tsara ny olona zay tsy manao ny tokony ataoko nao, tsy fandresen-dahatra zany. Te anaiky fotsiny ankatohan Jesosy. Fantatro zany. Jesosy no mitondra ny olona am'izay tiany hitondrana azy. Fa zay mitady azy, zay mikasaka azy de tena ahita tokoa. Sotra dada. Fa mitsy miresaka amin'ny raiko. Avy niresaka tamin'ny raiko tany ambony. Zay vao nahafantatra hoe inona tian'le raiko mbola nomeny tompo anahy ty ambany aty ho tena. Eno ay. Tonga aby aty dada fa anaovako sakafo tsara dada. Ary tena vola azoko amin'ny famarinana anaovako sakafo. Tena marina. Ninona neza zaiko ny dada hitan'i Jesosy. Fantatro hoe hitan'i Jesosy. Taloha ange dada manao ny zavatra rehetra tena tsy ao andohako mihitsy hoe hitany any ambony any dohany ny zavatra ataontsika. Saingy fantatritsika amin'ny sainy zany fa tsy fantatritsika. Fa rehefa tonga any, zay tonga any de ahita. Eno ma e. Zay, mandra-piana dada. Tiako dada. Ravi nawani di antuni huyanau rampitsu la visau societati zanitsuni iyanau mulavi nawani ni antuni katitsangana yanau andrai ni fanitala ni maheri nuala fakanau aminuti zay mula ni bana ini sulunyanau ni antunani tenyamu ni azu zay ni taliani denuni elukusini eluka